Dia ny hafarana inona zavatra nitrany nasain'Andriamanitra Mosesy namono zanak'ondry. Rehefa izy zanak'ondry vonoy dia alaivo izy ny rany ahosory amin'ny tolanam-baravarana. Dia rehefa natao izay zavatra izay ny ampitson'iny nanapa-kevitra fa raha hoe mandehana anareo izy. Ary rehefa naniraka ny zanak'Israely nandeha Farao tsy nandeha main vide fa nomeny fitahiny. Ho hitanao zany fa agnatin'ity pasika ity sady ho afahana ianao ny amin'ny problema mahazo anao no sady ho tahin'Andriamanitra koa ianao. Amen. Ka mba tsarovy ary tena ataovy zavatra mavesa-danja amin'ny fiainanao ny vanim-potoanan'ny pasika. Alleluia. Mila tsaronao foana zany na omainao mampiasa rano na tsy fantako mampiasa limonade, mampiasa coca. Tsika moa ny amin'le fitandremana amin'izao famena ara-pahasalamana zao raha ny tokony hoe izy tokony isaky ny hariva tsika mba andray fanasany tompo fa hoentsika mba andaminana ny zavatra rehetrarehetra ho isy ampahana fotoana ihany tsika nanatanteraka an'izay. Fa raha ny tokony hoe izy zany isaky ny hariva misy fandraisany eto fa mbola andamina tsara tsika hoe ahoana ny fomba anaovana anazy satria raha olo jiaby miaraka mandramby eo mety tsy voatandrina ny ara-pahasalamany sasany. Or rehefa mety possible mety misy olo mare ko ara-pahasalamana miaraka amintsika dia aloha mitandrina foana tsika rehetrarehetra. Amen. Ka tsara be ary ilaina ny fahatsiarovanao ny pasika, fandresena ngezabe ny fotoanan'ny pasika. Ka raha saina ianao ka ao anatin'ny olana sekre anankiray ngezabe atoroko anao ty. Raha ohatra ianao misy problema na tsy fantako hoe mba misy zavatra ngezabe mba tianao atao miaraka amin'Andriamanitra, midiry ianao amin'ity lakile anankiray ity dia ny fanalahidin'ny voady. Mila mivoady amin'Andriamanitra. Dia rehefa tsara fa rehefa hiala tao Ezipta ny zanak'Israely dia nisy voady natao mba hanompo an'Andriamanitra. Alefasiny olo koa izy mba hanompo ahy. Misy karazana voady zany mipetraka ary zay zavatra zay nanosika an'Andriamanitra andeha amoaka ny zanak'Israely avy tao Ezipta mba andeha hanompo azy tany anefitra sy ny toerana rehetrarehetra izay nandehanan'izy ireo. Ny voady amin'Andriamanitra rahasanabavy dia fitaovana ra-panahy sady fiadiana ra-panahy. Nao zany raha olo mivoady ohatra tia mivoady amin'ny tompo anao, manana fitaovana ra-panahy ianao sady manana fiadiana. Ary io tonga dia tsy hainy devoly mihitsy ataon'ny olona anankiray rehefa mivoady ao anatrehan'Andriamanitra. Amen. Ary voalaza ny Baiboly zany fa ny fiadiany tafika atsika ozy tsy avy amin'ny nofo fa avy amin'ny fanahy. Ilaina zany ny magnano voady. Misy fotoana zany ianao ohatra hoe ianao hoe zany ohatra hoe mba te ho tafita amin'ny fianarana dia mba miteny amin'Andriamanitra ianao hoe za Jesosy raha mba tafita amin'ity fianarako ty dia mba hagnano zavatra sahala amin'izao sahala amin'izao sahala amin'izao zany. Ka ao anatin'ny herinandro masina atsika zao tiako ianao mba hivoady amin'Andriamanitra, ataovy mba regnin'Andriamanitra avy agnatinao ao zany hoe za raha mba mahavita trano, za raha mba mahazo, za raha mba mahavita an'izao, raha mba tafita amin'ny zavatra ataoko izy Jesosy, izao ny zavatra mba andeha ho ataoko. Ny voady tsy voatery ataonao eo no eo fa afaka mametra andro ianao. Misy ihany koa ny sasany ho an'ilay olona sasany izay fetsifetsy evangelika manana fahatakara dia ataony à l'avance ny anazy. Za zao mahafantatra ranabavy anankiray zay te azo vola 10 millions izy dia nagnatona anahy izy, pastera zaho izy agnatitra 10 malasty 10 manino moa izy ataonao io, za io izy te azo vola 10 millions ty lasteny ampafolo izy dia nitondrasany tamin'izany vola 1 million dia gaga zany mba hafa ndraiky ny anao ty ka fa tsy diniko izy azahoana anazy izy dia aleoko izy alefako melony anahy anao zany fa enjana be zany fatakarana za aloha zany dia mba tiako mba adio ny sainao, tsy haiko antany hafa any za tsy mikorana ny lolo fa izy koa amintsika mizionanto tsika tsy magnano tady vola zany. So dia anao mieritreritra hoe ampianarina ianao hagnano voady dia amizay gagné ndraiky koa pastera, tsy zany le izy. Hitanao tsara angamba ny fotodrafitrasa ataotsika, hitanao tsara ny mba fiarahamonina antsika tozona hoe inona daholo ny zavatra ataotsika. Ngamba ny raha zay reto nandeha nagnano tady vola taminao mety efa fantanao karan'izay
Hainao tsara be ny zavatra mba hiarahantsika monina atao amin'ny fiangonantsika. Fa tsisy mikimaky ato. Tsisy zavatra magnanio ato fa mahitsy ary fantanao tsara ngamba hoe mandeha aiza moa volantsika hatramin'izay. Hain'i Jesosy ianao. Amen. Ka alao agnaty saigny zany sady maheno na manazava eto anao dia ozonao hoe zay ndraiky e, pare ndraiky arigary eto. Tsy zany mihitsy. Fa atoro anao le secret ara-panahy mba ivoahanao mandresy. Ny adidinay magnatoro anao hoe reto daholo ny fitaovana, reto ny fomba. Raha voatrasana problème garantinao, tia indesinao miady aminazy. Raha voatra ka ny zavatra ampianarina zany tsy voatery hafinaritra. Ka raha ataona zaza saigny mianatra mandeha, tsy voatery mahafinaritra anazy satria mety lavo izy. Mety midongo amin'ny raha vadiana azy mivody. Fa tsy voatery hafinaritra. Ka raha miresaka atsika eto hoe voady tsy voatery hafinaritra anao zany, fa andramo hoe hitanao anazy. Alléluia. Dia gaga zany ray andro tamin'ilay ranabavy zay ndresako anao teo hoe avy izy niantso anahy paster aiza izy mba hitana anao zao fa za io izy agnaty trapafolo carré. Hawa voatahatso aty avanso izy tokety dia tsy haiko amin'ny fotoana fo izy nanao témoignage. Paster ao zay fois 4 lasty izy aka. Amen na satria nasehony zany ny finoana. Tsy voatery hagnano an'izany ianao fa mba mitataranao fotsiny hoe zay ny zavatra misy. Amen. Ka ny voady dia fitaovana ara-panahy sady fiadiana ara-panahy. Manana fiadiana zany ianao, lasa manana arma. Mba miteny zany ianao amin'Andriamanitra, za Jesosy raha za mba manambady vita mariazy, za koa raha mba hagnano raha karan'izao. Tsy voatery ataonao misy maheno io, fa possible mety ho secretnao sy Jesosy. Amen. Ka agnatin'ny herinandro masina ho antsika zao misy visitation divine agnatin'ny herinandro masina. Ny Pasika moa anisany fotoana famangin'Andriamanitra ny olona. Ny Pentecoste fotoana famangin'Andriamanitra ny olona. Ny taonjobily na ny fetin'ny Tramolay. Dia antsika moa taloha le mandresy ny impossible iny fanaovantsika azy. Satria ny kristiana zany manana karazana fety anankitelo, bonne année anankitelo. Ny Pasika, Pentecoste ary ny jobily. Amen. Ka eto zany atsika atoroko anao raha tia hita vokatra ianao mandritry ny Pasika, inona ny tokony ataonao voalohany? Alefa mivoady, manaova voady. Za raha tafiditry miasa, tsy fantako inona le zavatra irinao. Za raha mba mahazo an'le marché tadiavo, za raha mba mahazo an'le contrat tadiavo, za raha mba tsy haiko, ianao ihany mahafantatra ny fanirinao. Dia mba mivoady agnaty Andriamanitra. Mivoady tsy voatery atao indray mandeha, fa azonao atao injato ambarivo. Amen. Satria raha maro ny zavatra irinao, azonao atao tsara mba mivoady. Za zao mialeto anao ny ariva, hiaraka aminao koa za hagnano mivoady amin'Andriamanitra. Hoe za Jesosy raha mba ohatran'izao zao raha mba ataoko. Amen na? Ary zay nge tsy hoe mampirisika anao fotsiny ny ataonay eto e, fa zay mihitsy magnano. Zay mihetsika magnano voalohany. Fa iny Jesosy ianao. Teboka anankiray faharoa, satria zay zany ny voady dia fitaovana ara-panahy. Faharoa ny voady ihany koa dia fitaovana amadian'Andriamanitra ny toeranao. Izy nao ve zany? Ndraindray moa antsika rehefa nagaga misy olo mpiara-mivavaka, miara-manompo an'Andriamanitra fa miatsara be ny fiainana. Io na dia zay samy paster reto ara misy avahan'Andriamanitra ny sasany. Ohatran'izany koa nareo mpino. Misy avahan'Andriamanitra, aktivité-nao toy ny mandroso be, miroborobo be. Aiza ny mampiavaka ny olona? Le fahatakarana. Ka raha anao manapa-kevitra hiditra agnatin'ny voady, ny voady dia fitaovana amadian'Andriamanitra ny toeranao. Nofinofy aminao atsoatsy mipetraka amin'ny tramonareo. Za dia tegna nanenenako mihitsy tsy mba nalatsara tamin'ny trano jiaby nipetrahako hatramin'izay. Zao za mba témoigner taon'olo mandeha. Fa nisy trano mipetrahanay zay nafinaritra anay zany. Amen. Tsara. Ary tena mba tiako mba nananana sary fa tsisy sary. Ka za mba magnatoro anao mba mangala sary miny amin'ny tramonareo. Meuble nareo koa. Amin'izay situation misy aminao zao mba alevo sary. Tsy maninona tian'olo hoe ataon'olo tia selfie anao. Ineny zareo hoe témoignage eny ty.
miaraka miloko mena anao jiaby. Anaovako témoignage ty hoe. Satria ovan'Andriamanitra io toerana misy anao io. Na oena na oenga. Adio zany zava-teneniko zany. Le Andriamanitra nahay nanova ny tantaranay mivady io, mahay manova ny tantaranay. Halleluja. Raha ny zavatra niainanay, milalana amin'ny lalovo, anay rehefa zao mba magnatao velondrirana manjary zazahana io. Taloha zany ane ka te valaka te valaka. Ainy Jesosy ianao. Fandana minoa ianao ny zavatra atoroko anao eto, fa ny zavatra rehetra zaraiko anao eto presque zavatra efa niainako dao. Dia atoroko anao hoe ty le lalana ivoahana aminazy. Ty le trasy mazava tsara. Ohatr'izao no tokony atao. Ka zay le ilana le voady. Fitaovana ny voady amadian'Andriamanitra ny toeranao. Ary izy io tena fitaovana enjana entina isitomana ny fahasoavan'Andriamanitra. Lasa voasintonao fahasoavan'Andriamanitra. Fa aza magnano blague te. Rehefa mba tanteraka le izy, dia dana tanterahako koa le voadin'Andriamanitra. Zay le mahatonga Baiboly milaza hoe aza miania ny tsy to. Mety be zany ny olona mianina, miteny hoe za ndraika raha ohatran'izao dia ohatran'ry. Nefa be tsy ataony le izy. Aza miteniteny foana zany fa tena amanaova zavatra matotra. Hoe za raha mba tafita ny zanako, za raha mba ohatran'izao ny fianakaviako, za raha mba sana miry ny fiainako, za raha mba ohatran'ity ohatran'ry, zao ny zavatra andeha atao. Secret hoa izy azareko anao ty. Ary miresaka aminao za eto en tant que ray aman-dreninao, ary mingavy anao koa za mba iainao ana en tant que zanaka ianao. Alléluia. Tainy Jesosy ane ianao. Amen. Ka raha ny voady zany mampiasainao dia tsy maintsy mihetsika Andriamanitra. Misy fotoana manko anao mety efa nifadianina elabe, mety efa namela heloka, mety efa nanokatra asa satria nampianarana anao mila miasa, mety efa nihetsika anao nampiasa vola, mety efa mba nisy zavatra mba nataonao, fa ity anankiray ity tsy maintsy mihetsika Andriamanitra raha vao ity ny ampiasainao. Ity zany ny teboka tena enjana indrindra. Tena milazanao zany. Jerevitsika tsara fa raha mijery anao raha nisy olona nagnano an'ity dia Jakoba. Jakoba zanaky Isaka. Tao amin'iny fiainan'i Jakoba, raha mety raha voalogna mihitsy le telefone fa nenaty voalogna mihitsy fa misy manantso. Raha ny voady raha ny olona nanao any voalohany dia Jakoba. Raha vakinao ny Baiboly, tsy ampy nanatany Jakoba mitsotro rano zay azony avy tamin'ny Isaka. Izy ane mitsofon'ny Isaka rano, fa tsy ampy nananatra anazy zany. Dia tapaha mihitsy paster le fahasomanto atao amiko ataoko amin'ny fanaovana azy. Adiniko namono anazy tsy efa mialatsy. Ataoko ohatran'ny voloko foana le izy fa izy androany eky tsy maty. Tsy maty amin'ny taono ity. Amen. Raha ny tsodrano azon'ny Jakoba tamin'ny Isaka ao zany tsy ampy nanandratana azy. Tsy ampy namova ny fiainany. Fa vao mary izy tegna nitototo, nondam-bato, nisy karazana ady isan-karazany nahazo azy. Fa ino raha mba nataony? Nivoady izy. Io no nanokatra ny lalana rehetra. Donc mba ovakitsika ny Genesis 7:20. Genesis 7:20. Ovakitsika manokana andininy fahaenina ambin'ny folo. Genesis 7:20. Ny andininy fahaenina ambin'ny folo ka hatramin'ny faha-20. Genèse 28:16-20. Genèse 28:16-20. Hoy zay eto amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Jakoba nahatsiaro tamin'ny torimaso dia nanao hoe ato amin'ity fitoerana ity tokoa Jehova fa izaho tsy nahalala. Laza hoe amen. Mila tonga amin'ny teboko Jakoba io ianao. Mba mila misokatra ny sainao sy ny fonao hoe ato ziona tokoa Jehova fa
fa izaho tsy nahalala. Ato amin'ny toerana ty tokoa izy Jehova fa izaho tsy nahalala. Dia raiky tahotra izy ka nanao hoe endre matahotra ty fitoerana ity. Tsy hafa ity fa tramon'Andriamanitra sy vavahadin'ny lanitra. Laza hoe amen. Ary ny fo maraina koa Jakoba dia naka ilay vato izay nataony ondana ka nanorona azy ho tsangambato dia nampidina diloilo teo aminy. Ino no nataony gay? Tsisy raha nananany zany efa tsy diloilo. I vato hely natao onda. Ino mba nalainy dia le diloilo tany agnatiny. Ny zanak'Israely moa dia fa zay mihitsy ny fiainan'jareo raha zay tany ombany mitondra diloilo foy. Satria amin'ny zanak'Israely ny diloilo dia fitaovana. Ohatra ny ianao reraka be dia mihinana diloilo. Ohatra ianao maratra misotro diloilo. Ary ny zareo diloilo spesialy. No ny fomaraina izy dia naka n'ilay vato izay nataony ondana ka nanorona azy ho tsangambato dia nampidina diloilo teo aminy. Ary ny agnaran'izany fitoeran'izany dia nataony hoe Betela, fa lozy no anaran'ilay tanàna teo aloha. Dia nivoady Jakoba. Nagnino ny Jakoba? Amin'ny 20 zay zavatra zay. Dia nivoady Jakoba ka nanao hoe raha ombany Andriamanitra ka hiaro ahy zao lalana aleako zao ary amin'ny mofo hoaniko sy lamba hotafiko ka dia tafaverina soamantsara any amin'ny tranony raiko aho dia Jehova no Andriamanitra. Ary ty vato ity izay naoriko ho tsangambato ity no tranon'Andriamanitra ary izay rehetra omenao ahy dia omeko anao tokoa ny ampafolo. Rehefa tsara zany voady nataony zany. Zaho zo ambatahin'Andriamanitra. Raha mba ohatran'izao, ohatran'ity, ohatran'zy ny zavatra andeha ataoko voalohany izay omen'Andriamanitra anahy dia omeko anazy izy ny ampafolo. Izany ny voadin'ny Jakoba. Hoe za raha mba misy raha azoko dia ny ampafolon'izy igny izy andeha omeko an'Andriamanitra. Tain'i Jesosy enenao. Izany hoe le fananana kely taon'i Jakoba mbola nanohanana le fotodrafitrasa amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Aketo zay moa izy no anorenako ny tranon'Andriamanitra. Nagnano premier Pierre zany izy tamin'izy. Izy no? Nagnano premier Pierre. Nagnano karazana fanorenana voalohany. Novany ny agnaran'ilay toerana. Lozy hono izy taloha fa novany hoe Betela. Amen. Niova zany ny fijerin'i Jakoba dia niova Betela ho azy ilay toerana. Amin'ny 20 dia nivoady Jakoba ka nanao hoe. Amen. Zany hoe nisy zavatra nateriny teo ary tsy namorona izy fa zay nananany ny nomeny nalainy le vato sy le diloilo kely tany aminy. Amen. Mirepresente zavatra be da be le vato sy diloilo. Tadira fa mafampiarana amin'Andriamanitra aza mankasary zavatra, aza miteny raha tsy anana, aza mitady raha tsisy fa zay misy aminao atao. Ny Jakoba teto vato ny nalainy dia diloilo. Amen. Fa tamin'ny fotoan'andron-jareo zany, tamin'ny fotoan'androntsika zao sa ino ndraiky neninao. Samby olo zany amin'ny vato anazy, samby olo amin'ny diloilo anazy. Zay ny ambala izy raha zavaigna misimisy kokoa. Tain'i Jesosy enenao. Halleluia. Raha ianao zany ny olona voady na dia zavatra kely azy anao angatanao, zavatra goavana nomen'Andriamanitra. Halleluia. Satria io zany no anisan'ny fomba anankiray isintomanao ny fahasoavan'Andriamanitra. Io no amadian'Andriamanitra ny toeranao. Ianao le mampalipala helykely eo vadiny mamiratra. Ianao le nataon'olo resabe fahiny ho tazan'ny olona rehetra. Ianao le tsisy firarahana ambanimbaniana natao iny ho asanatr'Andriamanitra. Ho tanteraka aminao zay miaino ane zany vatan'Andriamanitra Jesosy. Mba inoy zany raha sinabana fa zany ny fahasoavana magnaraka ny tiraka misy atsika. Zany ny lalana ny tondran'ny tompo any ny vady. Dia mba zaraiko aminao le izy. Amen. Halleluia. Ny raha fomba any roy ohatanao moto kely zay Mark 36. Anao raha mba mandeha an-dalana iny mba mitanio karakory moa ny moto Mark 36. Raha io mila kikena zay vao velo. Dia madama avy afara ndraikindraiky zay tsy mahavita mikiky dia atosiky ny raha io. Fa hainy no anositra ny raha io.
Izy karaha tosiny iny tsy ailaka makatra moramorana iny avy afara. Izy tonga ambony dia izy ngoka oasy zay mihitsy ary raha idina mora velo tam'izany. Fa zao zay mba hitanao hoe mandeha tomobily dia ozinao sambatra anao raha manahita lenombanay taloha talohan'izany ary tsisy raha mandeha posy ary anisany namparary tongotra ananjy nisy fotoana la ovy tambony posy tsy adigony zay la ovy tambony posy elabe tam'izany dia voka dia davilado izy tadizisa izy drobo zay la ovy tambony posy bokon'olo zay le lalana nomba. Amen. Fa nampiarinay rehetra zavatra toronainao rehetra. Ary efa nisy fotoana zay rasana vavy imbetabe zay mivarotro fanana anohagnany ny asany tompo. Nanome zavatra sarobidy tamin'ny fiainanay zay nomenay mpanompon'Andriamanitra. Tsy tantara aminao moa za hoe inona taiza fa zay le izy. Ty zay tamin'izay mba nanana tanjona hoe tsika ranganao mba hagnano raha karan'izao. Rehefa nivavaka tamin'ny tompo dia alefa mba magnano rehetra zavatra mitoroko anao rehetra nataonay tamin'izay. Fa be amintsika rasana vavy mahafantatra antsika mahita fa misy fahasoavana amin'ilay fiangonana, misy fahasoavana amin'ilay ray aman-dreny ara-panahy fa tsy haintsika misintona amin'ilay izy. Inginy io lay anao raha maheno ilay fijoroana vavolombelona ataonay dia maventy tsara zao hoe fa secret fisintomana azy izy toroko anao kely. Amen. Alléluia. Jereo fa nangatany Jakoba dia fangatan'olo sahira. Nefa nivoady izy dia goavana be ny zavatra nomen'Andriamanitra azy. Majereo kely volany. Nivoady Jakoba kana hoe raha omba Andriamanitra ka hiaro amin'izao lalana alehako zao anomena mofo hohaniko sy lamba ho tafiako. Zany raha mpanangataniko. Kere loatra na amin'izy tao. Nakatra sy laomana iany. Dia anaty ala be ny tsara misy raha manjary vato rao raha mbo hita teta. Akory vato tsara manjary hoany. Tegna voasilao iany. Dia ino zavatra manangatany mofo hoany lamba ho tafiako. Dia avy eo zako tafiana isa matsara tanàna amitsika mbo misy raha manjary samboro. Vadio tsara ny voadiny Jakoba fa voadin'olo sahira. Da ino Jesosy ianao. Nefa ny zavatra nomen'Andriamanitra anazy zavatra goavana be. Ka ianao zany amin'ny fotoana mivoady dia andefasan'Andriamanitra zavatra tsy takatry ny saina amin'ny fiainanao. Halleluja. Mba alefa eo toerana ianao manapatapitoro-teny ty manomboba fa mitanisa sady zara mba afaka amin'ny zavatra zao. Zara mba réglen'Andriamanitra situation ty. Zara mba tafita amin'izao zavatra tsy haiko inona le izy. Trosa be. Sa anao ve le sahirana foana isaky ny fin du mois andoha mifantrano. Sa inona ny zavatra manangeja anao manahirana anao. Ndana mba magnano voady. Dia rehefa Jakoba tety tsy nitady raha marobe izy fa vato kely nalainy dia loelo nataony fa tsy namorona izy dia aiza misy V8. Tsy namorona izy aiza misy tany amin'ny hektara maro. Hoe aiza misy miliara. Fa vato nalainy dia loelo nahitiny teo. Ianao ihany mahafantatra zay mety ho vitanao. Amen. Fa azonao atao kosa mampiasa finoana. Zara mbo manjary amin'ny tanàna ny tamatavy to mamoana omby raiky zany kiriry eto. Ko manjary ke. Olo manjary mbo tsy avidia omby. Dia mazava be ngely izy. Da iny tompo ianao. Amen. Jereo tsara ao amin'ny Genesis toko faraiky amin'ny telopolo andiny fahaenina. Genesis toko faraiky amin'ny telopolo andiny fahaenina. Vakitsika hatramin'ny andiny fahatelo ambin'ny folo. Mivaky toy izao manao hoe ary fantatrareo fa tamin'ny heriko rehetra no nanompoky ny rainareo. Fa ny rainareo efa namitaka ka efa nanova ny karanako impolo. Teto zany izy le nikatramony Labana. Izy nanana viavy raiky tiany Iraely tiany tsy namena anazy Raely raha tsy miasa 7 taona. Tapy 7 taona io nanikeny 7 taona vaovao ndraiky. Enjana anie. Dia mbo vakivavy eto manko i ramose Jakoba zany farany. Ino ny volany?
Nivolagna tamin'ny madamany izy. Zareo menakavy kely tafaresaka an-trano dia hoe fantinareo tsara angamba ny Rahely sy Léa. Zareo roa zany avy teny lasa miady. Arova teny Jakoba. Ary fantanareo zay izy fa tamin'ny heriko rehetra ny nanompoky ny rainareo. Raha fao zany izy teny volaniny. Fa ny rainareo izy efa namitakaka efa nanova ny karamako iny Paolo. Nefa tsy navelan'Andriamanitra ahatonga loza tamiko izy. Raha nilaza hoe izy ny mara rehetra ho karamanao dia niteraka mara ny ondry manosy rehetra. Ary raha nilaza hoe indray izy ny sadika rehetra ny karamanao dia niteraka sadika ny ondry manosy rehetra. Dia nalain'Andriamanitra ny fanagnany rainareo ka nomeny ahy. Tsika zany e. Nefa ino nangatany taria aloha taria. Raha misy amin'me anahy mofo hoanina sy akanjo tafihy. Nefa jereva ny témoigny azy nety fa andiny fasily dia nalain'Andriamanitra sy ny fanagnany rainareo ka nomeny ahy. Donc tsy mofo fogna zany. Tsy lamba ho tafigna fogna zany. Zay le volaniko hoe rehefa olo mivoady ianao na zavatra kely ara nangatanao, zavatra ngeza be nomen'Andriamanitra anao. Satria fitaovana mahery vaika ny voady. Andiny fafolo. Ary rehefa mby amin'ny andro zay nikambana ny ondry manosy dia natopoko ny masoko. Ka hitako tamin'ny nofy ary indro sadika sy mara ary sada ny laza nikambana tamin'ny androvavy sy nosovavy. Ary olo anjelin'Andriamanitra tamiko. Dia zany fa nisy anjely mihitsy niseho tamin'ny nofy. Engany ho isy anjely koa iseho aminao amin'ny nofy. Anolo-tsainanao, ampianatranao, anoro-lalana ampafantatra anao ny tokony atao rehetra. Teto Jakoba dia nahazo conseil divin. Nahazo tolo-tsaina tamin'Andriamanitra. Ary olo anjelin'i Jehovah tamiko tamin'ny nofo ry Jakoba dia hoy zaho hoe tia. Ary hoy izy mba atopazy ny masonao ka jereo fa sadika sy mara ary sada ny lahy rehetra zay mikambana amin'ny androvavy sy nosovavy satria efa hitako zay rehetra nataon'ny Labana taminao. Andiny fahatelo ambin'ny folo. Izano Andriamanitra Betela zay nanosoranao tsangam-bato sy ny voadinao tamiko. Alleluia. Miaingaha kehitriny hiala n'ity tany ity ka modia ny amin'ny tany nahaterahana. Izaho izy n'Andriamanitra Betela izay nanosoranao tsangam-bato sy ny voadinao tamiko. Tsisy nahita nge izy nagnarana iny. Nefa teto nisy zavatra niseho taminy tamin'ny nofo hoe anao ne le nivoady tamina. Dia nefa précisé mihitsy hoe za le nivoadinao tamiko. Alleluia. Ka manana fahasoavana antsika tiziona. Tian'Andriamanitra loatra ianao ary tsy avelany Jesosy ho raraka. Dia atorony ianao amin'izao fotoana izao ny zavatra tokony ataonao ndana mba mivoady amin'Andriamanitra. Tsy zavatra sarotra ho al'izy fa tsotra ary mora kely. Amen. Ao amin'ny Genesis toko 8 izy nanao voady. Genesis toko faraka amin'ny 3 nivala ny fanindrindretra. Tsy lozo tsony ny agnaran'ilay toerana noho ny famafazana nataon'i Jakoba fa niova ho Betely. Tain'Andriamanitra reny. Sekre anankiray fahatelo rehefa amin'ny fotoana mivoady ny olona anankiray, amin'ny fotoana mivoady ianao, io no ahafahan'ny olona matoky amin'ny fanimpolo. Tsy mivadiky mihitsy raha vao anao zany mba misy fotoana anao mivoady, tsy mivadiky mihitsy anao ny fanimpolo. Da tafifikitra tsara. Jereva nge ny numéri toko faheniny. Numéri toko faheniny. Andiny faraika amby roapolo ka hatramin'ny fahenina amby roapolo. Numéri toko faheniny. Andiny faraika amby roapolo ka hatramin'ny fahenina amby roapolo. Amin'ny anaran'i Jesosy ny baptizo. Numéri toko fahenina. Andiny faraika amby roapolo ka hatramin'ny fahenina amby roapolo. Amin'ny anaran'i Jesosy. Izany no lalànany amin'ny Nazirita zay mivoady. Maninona ny Nazirita? Zay mivoady hitondra fanatitra ho an'i Jehova no ny fitokanany. Afa-tsy zay zavatra hafa tratry ny ananany. Araka ny voady zay nivoadiny no ataony araka ny lalànany amin'ny fitokanany. Ndiny faharoapolo. Ary Jehova niteny ta Mosesy ka nanao hoe mitenena amin'ny Arona sy ny zanany hoe izao ny teny hoentinareo ny tsodrano zanak'Israely. Hitahy anao ane Jehova ka hiaro anao. Lazao hoe amen. Ampamirapiratra ny tavany aminao ane Jehova ka mindrafo aminao. Anandratra ny tavany aminao ane Jehova ka nomenao fiatanana.
dia nametraka ny anarako tamin'ny zanak'Israely izy ary izaho hitay azy. Alleloia. Ny nazirita dia nivoady hitondra fanatitra. Izany nivoadiny zareo. Hitanao matetika antsika variana fa chaque fois ianao mba hosorana, chaque fois ianao mba mahazo tsodrana, mahazo fampahirezana, na tsy haiko hoe mandray teny na mandray fampahirezana avy amin'ny mpanompon'Andriamanitra, azadiny mba manao zavatra. Zay ilay tenen'i Paoly apôstôly hoe mafoy izao ny zavatsoa ho an'izay nampianatra ny teny. Izy igny tsy questionné mila omena ilay mpanompon'Andriamanitra, na hoe sahiramola izy na mila zavatra avy aminao, fa fomba le izy fatakaran-javatra. Ary ndraindray mahatonga antsika tsy mahazo ninninona avy amina mpanompon'Andriamanitra, adinitsika fa ny zava-panahy dia mitaky fanajana. Jereo avy ndray andro Saoly, rehefa nirahan'ny papany izy andeha hitady boriky very, ino ny zavatra ny trano? Nifanena tamin'ny mpaminany zareo, zay antsoina hoe Samuel. Dia jereo tsara ny question napetraky Saoly. Saoly zany olo mifatakara hoe raha vao andeha amina mpaminany zany, raha vao andeha anaty mampanonton'Andriamanitra zany, tsy dia tsara loatra mandeha tanam-polo. Amen. Zany tsy resaka hoe vidina ny zava-panahy na mila vola na fitadiavam-bola, fa efa trany amin'ny andro zareo tany. Dia nisy mpanampy anankiray niaraka taminazy teo miteny hoe misy zavatra izy aty amiko aty, ndao ataontsika fanatitra ho an'ny mpaminany. Amen. Dia jereo fa na inamana boka tamin'ny andro Elisy, efa nitondra raha izy tao andeha omena mpaminany. Fa atsika nendray na dia manana zavatra raha tokony omena mpaminany, omena mpanompon'Andriamanitra, atsika modifana. Nefa atsika tia hazo zavatra. Ndana mba remarke fa nizaniza olo mandeha mamonjy mpomasy tsisy mandeha tanam-polo. Ao ny sasany mitondra vola tsy vaky zay ao iny, mitondra lambahoany iny, mitondra kolamena, sasany mitondra toaka omena, satria ny fanahy rehetra mitaky fanajana. Fa magnino atsika rehefa tonga ty amin'Andriamanitra, atsika tady tsy ahay hanaja n'Andriamanitra. Andriamanitra ho za teo tsy pila voatsiara ka andeha hangataka zavatra tsy anagnanao, na andeha hiteny zavatra tsy misy eo amin'ny fiainanao. Matetika Andriamanitra dia miandry zay zavatra iny ampelantananao. Jereo fiteny ny Jakoba fa vato no nentiny ary diloely. Fa mitany kely n'olona akaikinao, ninao hoe mba inona? Alleluia. Ndraindraitsika rehefa efa vangin'Andriamanitra mihitsy amina nofy, amin'ny alalana karazana fahitana, amin'ny alalana karazana zavatra be da be, hitanao hoe tokony anao an'izao ianao, tokony anao andrinao, fa tsy ataonao le izy. Dia jereo tsara fa lasa taraiky ianao tsy mahita vahaolona, fa ianao any ahita amin'ny anaran'i Jesosy. Alleluia. Io tsodrano io dia natokana ho an'ny olona manao voady. Io Genesis toko fahaenina io. Ireo tsara hoe ny andiny voalohany amin'ny faina amby roapolo, izany ozy ny lalàna ny amin'ny Nazirita izay mivoady hitondra fanatitra ho an'i Jehovah. Dia mandeha amin'izay izy hoe ary Jehovah niteny tamin'i Mosesy karana hoe mitenena amin'ny Arona sy ny zanany hoe izao ny teny entinareo mitsodrano ny zanak'Israely. Hitay anao ane Jehovah ka hiaro anao. Ampamirapiratra ny tavany aminao ane Jehovah ka hamindra fo aminao. Anandratra ny tavany aminao ane Jehovah ka nomenao fiadanana. Dia ametraka ny anarako amin'ny zanak'Israely izy ary izaho hitay azy. Ho aminao ane zany amin'ny anaran'i Jesosy. Alleluia. Miteraka manaraka. Rehefa mivoady amin'ny olona anankiray, ny voady dia mamadika ny zavatra rehetra, ananany fahavalo sy ny gentilisy ho lasa fananana. Jereo zany amin'izao hoe izy daholo ny olo tsy mivavaka hitanao manan-draha, fa tsy hoe lasa anao ndraiky manana an'izy ireo. Tsy hainako tsara ny amenana ny sasany. Aza taitra anao na Jehova manana amin'izao na Jehova tsy manana. Fa tadidy fotsiny ty zavatra teneniko anao ty. Ny minitra ianao henin'Andriamanitra rehefa mivoady aminazy, ny fananany gentilisy dia afindra aminao. Alleluia. Misy zavatra tsy ampoizinao, io fa tonga aminao io. Tampoko tena lasa nanana trano, nanana tomobily, tsy manana ino koa. Ya, zay ke Andriamanitra. Izy efa nilaza fa ny Jehovah ozy ny tany sy rehetra eo aminy. Pourquoi pas anao zanany ve dia tsy omena? Alleluia. Tahin'Andriamanitra ianao. Aza-kivo zany ianao fa anao tsy maintsy tafavoatra ianao. Tsy maintsy mbola ho avy le anjaranao e. Alleluia. Zay hitanao io tanao mandeha tongotra araka ny tanàna. Couloir jiaby amin'ny lalam-pasy rehetra izy tsy hita.
vana dia tongotra valopesson jusqu'à dépôt misy hitako daholo raha mahazo amin'ny kanaly igny izy fomba raha mahazo ary dia izy mitsakary hitako daholo raha zaka eo injen'olo vaketo fa hitako mipotre la moko tsy injen'olo zany ka iny tompony anao alleluia zay le izy raha mamaby tena zavatra rehetra nagnany fahavalo sy mijentilisa ho lasa mpanagnanao misy vehivavy anankiray tagnaty baiboly tao tsy mety niteraka iana agnarany izy dia tolon'olo molitra gory gory tsy mety nanana zanaka izy dia tegna nararany fo dia iny zavatra nataony nivoady izy nivoady teo naten'Andriamanitra izy dia tsy nahagaga fa nomen'Andriamanitra azy zay nireny foana alleluia anao zany rehefa mivoady tsy valim-bavaka no azonao fa valim-boady azonao le raha teneniko zany hafa manko le hoe tsika mivavaka tsotra valim-bavaka ny azonao amin'iny isany zany anao mivavaka amin'ny tompo hoe tompo tahio ty zavatra ataoko ty mba ho vita soamantsara tahio ny hetsika ataonay mba tena ho ambiny amin'ny fotoana iny raha mivavaka valim-bavaka ny azonao fa raha anao mivoady valim-boady amen jirivo tsara neny Jakoba fa tsy valim-bavaka niny nangatany raha misy amin'ny mofo sy lamba hotafiny tsy mofo ny azo fa niaregnany rainareo izy mantsy madaminazy nafindra aminahy enjagany zany ho isy zavatra koa wafindra aminao zay meno anahy iny ho isy zavatra tsy takatry ny sainao zany hitranga aza malahelo aby fonao mety benabe ny zavatra renao amizao hoe marary magnino hoe aretiny e sy ny sisy fa ho hitanao fa ho isy telefôny na tsy takatry ny saina koa ho avy amen na sa tsy amen amen na tsy valim-bavaka ho anao azonao fa valim-boady hafa koa raiky zany pastera Deutéronomia toko faharoa ambin'ny folo amen mbola ao ve tsika iteny aminao moako Andriamanitra androany ara-menao fiadanam-po sy fandresena lehibe Deutéronomia toko faharoa ambin'ny folo ny andininy fa fito ambin'ny folo zay mivaky toy izao vakintsika hatramin'ny fahasivy amby roapolo raha sitraka ao Deutéronomia 12:17-29 amin'ny anaran'i Jesosy mivaky toy izao tsy azonao hanina ao an-tanànanao na ny ampafolon'ny varinao sy ny ranom-boalobokao sy ny diloinao na ny voalohany teraky ny ombinao sy ny ondry amanosinao na ny zavatra rehetra ataonao voady na ny fanaty-pisora na ny fanaty tsikapo na ny fanaty rasanatry ny tananao fa eo anatrehan'Andriamanitrao no hihinananao azy dia eo amin'ny tany izay ho fidin'i Jehovah Andriamanitrao dia ianao sy ny zanakao lahy sy ny zanakao vavy sy ny ankizy lahinao sy ny ankizy vavinao ary ny levita zay ao an-tanànanao ary hifaly anatrehan'i Jehovah Andriamanitrao ianao amin'izany rehetra amin'izay rehetra hary ny tananao mitandrema mba tsy ho foinao ny levita amin'ny amin'ny rehetra iainanao amin'ny taninao andiny faharoapolo raha hitarin'i Jehovah Andriamanitrao ny faritaninao arak'izay nilazainy taminao ka hoy ianao hihinan-kena aho satria maniry hihinan-kena ny fanahy dia mahazo mihinan-kena arak'izay rehetra iriny ny fanahinao ianao raha lavitra anao loatra ny tany izay ho fidin'i Jehovah Andriamanitrao asiany ny anarany dia hamononao ny ombinao sy ny ondry amanosinao zay nomeny Jehovahnao arak'izay efa nandidiko anao ary hoaninao an-tanànanao arak'izay rehetra iriny ny fanahinao izany kanefa tahaka ny azahoanao mihinana ny gazely sy ny diera no azahoanao mihinana ireny na ny maloto na ny malio dia samy mahazo mihinana azy kanefa tandremy tsara mba tsy hoaninao ny raha fa ny raha no aina ary tsy mahazo mihinana ny aina amin'ny ena ianao aza mihinana azy ianao fa aidio amin'ny tany toy ny rano izy eny aza mihinana azy ianao mba ahita soa ianao sy ny taranakao mandimby ianao raha manao izay mahitsy eo mason'i Jehovah ianao kanefa zava-masina sy ny zavatra nataonao voady dia ento mankany amin'ny tany izay ho fidin'i Jehovah dia tsara le ny faina am'roapolo zava-masina ho sy ny zavatra nataonao voady mbola miverina foana le hoe voady ka ny fomba ahafahanao monina ao amin'ny tany fahavalo zany riavana dia ny voady atsika be zany misy zavatra ho zany zay hitanao any amin'ny jetilisa zao aza mialo aby ianao aza tezitra kalma fotsiny fa ndia afindra aminao izy tro
tetony zanak'Israely nasaina ny voady izy rehefa nomeny tompo zavatra izy. Ianao koa ne omen'Andriamanitra zavatra. Amen. Amen. Teboka fahadimy amaranantsika azy. Ny voady dia manetsika ny fiainon'Andriamanitra ny fivavakao. Azonao zany lasa te hiaino rakoraninao foana zany le ndraiky rakoranin'ny viavy ty niany. Asay ndraiky izy rakoranin'ny madama ty, ty ramose ty. Ny olona anankiray mivoady zany dia manetsika ny fiainon'Andriamanitra ny fivavakiny olona. Engany mba hiaino ny fivavakao Andriamanitra manomboka androany. Alleluia. Ho tandrinesan'Andriamanitra amizay ny fivavakao amin'ny anaran'i Jesosy. Nisy foana riavana i Jona. Nonga mamahay tsara Jona. Ao Jona toko faharoa misy zay andiny voalohany ka hatramin'ny faha 1 I Jona dia mpaminan'Andriamanitra zay nanana mission. Ny ran'Andriamanitra Jona hoe ndany ianao makany Niniva. Fa tsy nanaiky izy fa nandeha tany amin'ny toerana anankiray antsoina hoe Tarsisy. Dia ino izy nareo ny zavatra nitranga. Rehefa tsy nandeha izy dia nisafidy nandeha ho amin'ny Tarsisy. Dia nefa rano natsipy tagnaty rano Jona. Natelina trondro Jona. Rehefa natelina trondro Jona dia efa niady tamin'ny fahafatesana. Imagine hoe no olombelona agnaty kibona trozo, agnatina baleine izy no nandeha. Dia efa niady tamin'ny fahafatesany Jona. Fa ino zavatra nataony mivoady izy. Zaho ozy raha afaka kato andeha hagnano sitrapon'Andriamanitra zany. Zany sisa mba voateny. Izy koa zaho ozy mbola velogno soamantsara. Zaho tsy any vavaka eky zaho. Karaha nangororo aby Jona tsy haiko mitsikomy feo. Dia tena niteny mihitsy izy hoe zaho ozy raha miady vakiny Jona toko faharoa. Andiny voalohany ka hatramin'ny faha 1 rehefa tonga an-trano anao fa hitanao tsara hoe inona ny zavatra nataony mpaminany io. Zany hoe nisy voady nataony Jona teto. Dia jereo fa niaraka tamin'izay dia nididin'Andriamanitra le hazan-drano zay nitelina anazy nandoa anazy. Io zany mety possible mety tamina alalan'ny eraranao na tonga ny problème hita aminao. Sahala amin'ny Jona dia tena c'est son propre erreur. Faute-nazy na tonga anazy natelina trondro. Satria nasain'Andriamanitra nanao zavatra izy fa zavatra hafa no nataony. Ataizany reglena anazy ny voady izy. Zaho ozy raha afaka kato. Eran'izay ozy solisolitra. Zaho ozy raha afaka kato. Eran'izay ozy le karan'izao karan'ity ren'Andriamanitra le dia miaraka tamin'izay ozy ny Baiboly. Dia mididin'Andriamanitra le trondro. Nanilany Jona namoaka anazy tonga dia tantany ity. Hovoaka mpandrisany ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Engany mba misy zavatra mahagaga ho ataon'ny tompo aminao io amoaka anao amin'ny fandresena lehibe. Zay mino an'izany manaova hoe amen. Zany zavatra teneniko anao zany hoe lasa fiainana ho anao zany tsodrano renao zany lasa fiainana ho anao zany. Hivoaka mpandresy amin'izay ianao io. Halleluja. Hitanao ny antony mahatonga an'Andriamanitra tsy maintsy mamaly raha vao voady no resany. Mahatsiaro tegna ho mpandainga Andriamanitra raha le voady. Zay dernier carton ny olombelona no tsy hetsika. Io moa ny dernier carton tsika io. Voady. Tsisy azo atao etika. Ohatrany hoe mety efa tonga ambarangarana eo ny mpitakitrosy. Tsika efa tonga amin'ny devanao eo le olana. Dia anao fa tsisy rasa morona. Dindra mavolama zabe Jesosy tomba tsara baraka amin'ny dernier carton. Tsisy tsony. Zay ny hevitra farany. Ka tsy possible mihitsy zany Andriamanitra tsy hamaly raha vao ty fitaovana anankiray ty mampiasaina. Iny tompo any antsika rehetrarehetra. Inonao fa mazava aminao zany lesy mazava. Alleluia. Ny voady ataonao mahatonga an'Andriamanitra tsy hijery ny faharatsianao ary tsy maintsy mitahy ianao Andriamanitra. Amen. Vakio Salamo 65. Salamo 5:20 azafady. Salamo 65. Andiny voalohany ka hatramin'ny faha 4. Mivaky toy izao manao hoe ho anao ny fahanginana sy fideran'Andriamanitra ho zionao. Ary aminao no anefana ny voady. Amindreo no anefana ny voady. Ho anao ozy ny fahanginana sy fideran'Andriamanitra ny zionao. Ary aminao no anefana ny voady. Ry mpiaino vavako, ianao no antonony nofo rehetra.
ny zava-mahamelo ka dia mihoatra noho izay zakako nefa ianao mamela ny fahadisoanay sambatra izay nifidinao ka mpanatoninao hitoetra ho kianjanao teo voky zavatsoa ao amin'ny tranonao zahay dia ny zava-masina ao amin'ny tempolinao alleluia ao amin'ny obolana 31:2 mbadika kely eo obolana faharoa amin'ny telopolo andiny faharoa paraky amin'ny telopolo andiny faharoa obolana 31:2 ozy hoe ahoana anaka ary ahoana ry zanako naterako ary ahoana ry zanaky ny voadiko alleluia andriamanitra miteny aminao io ahoana anaka ozy ahoana ry zanako naterako ahoana ry zanaky ny voadiko tainy jesosy anenao hitahinao andriamanitra enao io zany ny zanaky ny voadin'andriamanitra enganenao mba hiaina amin'izany manokana sekrety natoloko anao androany ty mety misy amin'ny tany amin'izay zany zao hoe ahoana ry pastera ny atao manatateraka anio rehefa hivoady ianao ny zavatra anankiray ataonao ataovy zay tsara sy lafo vidy ao amin'ny fiainanao azonao ve zany karaha tsy nampagalavelonao namavy le fridy io karahandragnalakory karaha tsy nanganamenina tsara rehefa magnano voady dia zavatra tsara atao voady fa tsy hoe kiraronao midécolle izy azy koa mivaky isanahy mba miakoloky le kiraro rehefa midécolle tsy zany le voady zavatra tsara sy lafo vidy aminao no ataonao ary misy ny voady aloha misy ny voady aorina amen azonao atao tsara zany ny voady alohan'ny fotoana ary azonao atao koa ny voady aorinany fotoana jerevy Deutéronomie 12 teo e 10:12 Deutéronomie 12:10-12 amin'ny anaran'i Jesosy mivaky izao manao hoe fa rehefa tafita ny Jordany ianareo ka monina ny amin'ny tany zay onenan'i Jehovandriamanitra anareo olovany ary omeny fitsaharanady amin'ny fahavalonareo rehetra manodidina ianareo ka mandry fa izay dia eo amin'ny tany zay hofidin'i Jehovandriamanitrareo ampitoerany ny anarany no hitondranareo izay rehetra andidiko anareo dia ny fanatitra dorana sy ny fanatrareo hafa alatsatra sy ny fafolokarenanareo sy ny fanatitra sanatry ny tananareo azy rehetra zavatra tsara ataonareo voady amin'ny Jehova zavatra tsara amen ka rehefa mivoady raha tsara atao alleluia fa tsy possible mihitsy hoe za izy ka mba mivanga samaso dimy eky za tsy tsara zany azonao izy za izy koa mba zegny vo raha tsara zavatra mavesa-danja zavatra lafo vidy amin'ny fiainanao ataovy amin'ny taliny kekinao azonao tsara dia lesona tenen'ny dada zany hoe amen dia mba mitanio ary izy ina mba voarainao teo hoe mba mitanio izy alleluia ndao ary zasanao hitsangana amin'izao fotoana tiako ianao mba tena hivoady anatrany tonao tsy fantako inona ny problemenao inona ny olagnanao alefaso mba mivoady anatren'Andriamanitra sandrato ny tagnanao anakoroa dia mandinia tsara ianao sady mivavahana dia manolona an'io zavatra iriny fonao io teneno moramora amin'Andriamanitra teneno amin'ny fanamasina teneno amin'ny Jesosy hoe za Jesosy raha vita trano amboariko za Jesosy raha mba tafatsangana i projetko za raha mba mavita fianarana za raha mba omenao zaza za raha mba miteraka raha za mba ampiasainao raha mba za Jesosy ohatran'izao sosososo manombo mivavaka teneno moramora mipona fa eo misotranao zay matoky zay tombo fa eto ianao mino zay Jesosy fa matoenao ny tena misy zavatra tianao atao ianao le nilaza fa tsy anao na inona na inona raha tsy efa milazan'izany amin'ny alalan'ny mpaminany ny mpanomponao nireny zay Jesosy tompo manatona anao zay amin'ity hariva ity miantso ny anaranao zay amin'ity hariva ity aoka tompo mba hiditra mitsetra ny herinao ny ositra ao mikasika ny tsiraray avy sy natao ambony hatrany tananao dia teneny moramora Jesosy mivoadinao
lazaoan'i Jesosy mba voadinao andrano hoe za Jesosy hoe teneno mihitsy izy hoe raha mba azonao raha mba mivaly zavatra irinao sy mampagedaitanao io tenena moramora aminy anao fa horakofantsika amin'ny rano Jesosy zany ary ho tanteraka amin'ny fiainanao rakofana amin'ny rano Jesosy zany ary tanteraka amin'ny fiainanao ary nina zavatra manakatsakana roako amin'ny anaran'i Jesosy analavitra anao oko ho tonga faingana reny valimbavaka ho tonga faingana reny fanorinao ho azonao any izay rehetra nilazainao sy mahiriny fonao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy amen amen mazoto toerana renao alleluia Tupuoza Yatsa